betsaka araka ny voalaza teo amin'ny fitsaboana avo lenta satria misy natao hoe sisy teny malagasy moa accréditation ohatran'ny norme reny amin'ny fitsaboana dia efa manana an'ilay norme américaine izy araka izany tao hoe tsy dia maro ny manana an'izany raha aty Afrika dia ataoko fa izy no anisan'ny vitsy manana an'izany norme izany ary rehefa mifampiresaka izay roa taona lasa mifampiresaka hoe fiarah-miasa dia efa nijery ny asantsika tao amin'ny finesy sy fandrosontsika 10 taona antsika dia tonga amin'ny toerana misy ohatr'izao dia naniry koa izy izany mba hiala asa amintsika amin'izay satria maro ny malagasy makany aminy dia avy eo koa ny malagasy izay mandeha mitsabo any Maurice sahirana rehefa miverina aty Madagasikara ny sasany satria ny fanaraha-maso no tena zava-dehibe satria misy aretina raha-maso lava dia lava dia manana an'izany fahaiza-manao izany isika satria araka ny malaza teo hoe isika dia manana miara-miasa mpitsabo maro eto Madagasikara no velona. Misy ve ny fifanomezana fitaovana sa hoe fifanomezana traikefa ilay izy? Izy roa izany hoe traikefa aloha dia itsika efa manao manomboka manao toeram-pitsaboana manarape manahirana miteny azy fa amin'ny mampitsabo ny tena dia mahalala hoe misy zavatra tokony vita eto amintsika dia ao anatin'izany amin'ny MOU iny ny olona mifamezivezy marary mifamezivezy ary fananomezana izany traikefa izany amin'ny lafin'ny fitaovana sy ny lafin'ny maro sy ny atao hoe sécurité des patients amin'ny lafin'ny fiarovana an'izany marary izany. Inona ireo fitsaboana mbola tsy vita eto Madagasikara mbola ilaina findranana makany Maurice? Ny fitsaboana tokony vita eto amintsika daholo reto daholo ny fitaovana satria ilay manana ny fahalalana fananantsika ary izay mahatonga ny maro ny gasy mijanona ivelany satria tsy ampy ilay fitaovana mampiasana dia mahafantatra an'izany izay no nahatonga anay niteny hoe ny olona rangaha manana fahalalana andao ny fitaovana no entina fa tsy ny olona intsony no mandeha dia noho izany dia amin'izao raha manao atao hoe tapaka lalan-drano anaty lohana misy vita eto misy tsy vita eto raha misy fitsaboana atao hoe réanimation maharitra misy vita eto misy tsy vita eto noho ny tsy fampiny fitaovana tsy hoe tsy fahalalana fa noho ny tsy fampiny fitaovana zavatra vitsivitsy toa raha ohatra misy hoe fandidiana voaomana amin'ny zavatra maro ohatrany hoe raha mametraka ohatra protège fa vitantsika eto ny sasany fa misy zavatra azo atao maro koa amin'ireny fa mitombo ny filany tsy vitantsika eto no tsy misy ny fitaovana ka io tsy misy ny fitaovana io izany sarotra ny teny azy global fa tsy maintsy raisina par-secteur izy manomboka any amin'ny lokatra ny tongotra dia misy vita fa misy tsy vita tsy ny olona mahaveriko ihany fa tena fitaovana sy mety malana. Inona raha ny zavatra hoe tombontsoa azo malagasy amin'ity fiarah-miasa eto ity? Ianao zao manontany an'izay hoe dia tsy mba zaranao ve mba hoe vita eto ny aretina raha ny vola fotsiny mivoaka dia efa zava-dehibe. Ny vola mivoaka hoe andeha ho any ivelany mbola tsy ahazo rendez-vous mbola mandeha mividy billet vao mitady ny hipetrahana rehetrarehetra ny trano sy ny miaraka na izany fotsiny dia efa tena tombontsoa lehibe izay ary ny zavatra atao eto amintsika raha mipetraka izany fitaovana izany ohatrany hoe mety 80% ny tapaka lalan-drà na any amin'ny loha na any amin'ny fo dia mandeha any ivelany daholo fa raha apetrakatsika eto fitaovana anaovana an'izany efa mety misy kelikely vitsivitsy ihany ny andalana dia tsy voatery andeha antsony izany ahafahantsika mametraka toeram-pitsaboana tena avo lenta eto amintsika ary ahafahana mitsabo ny olona amin'ny mora kokoa noho ny hitany ivelany ilay mora kokoa tsy voatery hoe ilay alohan'ilay olona mandoa amin'ilay any amin'ny hôpitaly fotsiny fa mbola ao ilay fandehanana any ao ilay fipetrahana any ao ilay fahazoana rendez-vous ilay ao ilay fiverenana any